Tonga soa eto amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Faly manolotra anareo ny fomba fijeriko ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny tenako. Tsara ho marina fa ady masina io ady hiatrehantsika amin'izao fotoana izao io. Inona ny antony? Sampany hatramin'izay ny tolona rehetra izay nisy tao Madagasikara dia tolona izay tsy nisy mpitarika, izany hoe tsy nisy ambadika politika na toerana politika tiana ho azo, fa tena ny vahoaka mihitsy izany no nirotsaka an-dalambe, nilaza ny fijaliany, nilaza ny fahoriany, ary dia tsy niemotra teo anolohan'ny vavabasy, tsy niemotra teo alohan'ny lacrymogène sy ny fampatahorana amin'ny endriny maro samihafa. Izay tompoko lahy sy tompoko vavy no maha-ady masina azy io, satria tena ady tolona ho an'ny tanindrazana ary tolona ho fanafaham-pirenena tao anatin'ny fangejana nandritrin'izay taona maro tao Madagasikara izay, satria tao ambadiky ny firenena malagasy foana ny mpanjanaka nandritrin'izay 5 taona nahazahoana an'ilay fahaleovantena izay fahaleovantena saritsariny. Ankehitriny dia mitady ny tena fahaleovantena tena izy izany ny malagasy, ary tsy miemotra intsony na inikidoana na inikiatra, ary efa nisy ny raha nalasaka maro dia maro, nisy ny naratra, kanefa dia mbola mitazona ny foto-kevitra izay tiany hijoroana ny malagasy. Tao anatin'ny 2 herinandro zay no nanomboana ny tolona, ary dia mahavaivay tokoa na ny amin'ny andaniny na ny eo amin'ny ankilany. 2 herinandro izay nampiseho ny tableau misy amin'ny fiainan'ny malagasy tao anatin'ny 2 herinandro monja, dia nipoitra daholo ny zavatra rehetra izay nafen'ny penina, satria ao anatin'ny tampoka